misaotranao tsy mahafony fotoana rahantsika eto isakariva toy izao. Miatrika folo andro fifazana isika amin'ny herinandro ity ary efa tonga amin'ny andro favasahady. Pasteur Tsirba Iva Emeno miaraka amintsika anaty izao fandaharana amin'izao takariva izao. Lalindalina kokoa ny hevitra ho velabelarina an'io kanefa inonay fa hanampy anao bebe kokoa ny fifatohana amin'ity feokira malefaka ity. Ao aorian'izay dia andray Pasteur Iva Vetransika. Ampitiavana sy ampifaliana ry ava-malala isany no hiarabana tsika rehetra manaraka ity onjapeo amin'ny alalan'ny Facebook sy internet izay hitatsika any amin'ny toerana rehetra izay ahafahantsika manaraka izao fandaharana izao. Fotoana manokana izay ahafahantsika mahazo hery ary mandray ny fampahirezana avy amin'ny alalan'ny soratra masina ity fotoana ity. 10 androm-bavaka ary tafiditra sahady ao amin'ny andro fahavalo isika izay mitondra ny lohateny hoe ny faharavan'i Babilôna sy ny fivavahana. Ny faharavan'i Babilôna sy ny fivavahana. Melohan'ny andiniantsika izany lohahevitra izany dia manasanao ampanajana manasa antsika rehetra mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray tsara indrindra izay any an-danitro, isaoranay ianao noho ny fahasoavanao, isaoranay ianao noho ny fitiavanao, ka afaka mifampahery ao anatin'izao 10 androm-bavaka izao. Mangataka izay Tompo, ny androtsahanao ny fanainao masina, anampy ny vahoakanao tsiraray avy, mba ho feno ny fanahinao tokoa izahay, eo ampiatrehana sy ampanaovana ity fotoana manokana ity. Ary andray hery izahay eo ampandiniana izany teninao izany. Tononona sy angatahana ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ny faharavan'i Babilôna sy ny fivavahana. Izay no lohahevitra izay hodiniantsika amin'ity anio ity. Ny tokosy andininy izay mifototra ao anatin'ity andro fahavalo ity dia izay hitatsika ao amin'ny Apokalipsy 7:20 dia ny andininy voalohany sy ny faharoa. Apokalipsy 7:20 dia ny andininy voalohany sy ny faharoa manao hoe: rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely ray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe, ary ny tany no azavainy voninahiny, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: rava Babilôna lehibe, ka tonga fonenany demonisy feren'ny fanahy maloto rehetra ary akan'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Raha mijery ilay fanambarana izay hita ao amin'ity Apokalipsy 7:20 ity sika, dia ilay afatry ny anjely faharoa amin'ny Apokalipsy 4:20 dia natao manokana ho an'ny olona
ho amin'ny fiaviany jesosy, mampiseho ny drafitr'andriamanitra sady mampiariary mitetiky ny devoly ity afatra ity. Ary ny afatry ny anjely faharoa de maneho miariary ny zava-misy sy ny fampitandremana arak'ilay fanambarana teo manao hoe rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerany vijangajangana. Zany hoe tahaka ny kominy Babilôna fahiny tamin'Andriamanitra tamin'andavany didiny dia toy izany koa nitsanganany Babilôna ara-paminaniana anohitra ikomy amin'Andriamanitra. Nampisotro ny divay ny fampianarana sandoka amitahana olona atapitrisany araka ity fanambarana izay hita ao amin'ny apokalipsy toko 7 ity. Manamafy izany ny fanambarana izay nisoratany ity mpanoratra anankiray ity, Ellen White no anarany, ao amin'ny boky Ery mifanandrina. Ao amin'ny boky Ery mifanandrina takila 200. Boky Ery mifanandrina takila 200 dia izao no fanambarany ty mpanompo vavin'ny tompo ity. Toy izao no amaritany Ellen White any Babilôna. Ny fahotana lehibe ny ampanganany Babilôna dia izy nampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerana noho ny fijangajangany. Io kapoka mahamamo izay atony an'izao tontolo izao io dia mampiseho ny fampianaran-diso izay nekeny vokatry ny fifandraisany tsy ara-dalàna tamin'ireo olona lehibe teto an-tany. Mandoto ny finono ny fisakaizana amin'izao tontolo izao, ary amin'ny alalan'ny fampianaran'ny fotom-pinoana izay mifanohatra amin'ny teny voalaza mazava indrindra amin'ny soratra masina dia miasa mangina eto an-tany ny heriny. Jerentsika amin'izany fa manamafy izany ity boky Ery mifanandrina ity maneho ny aratsiana izay ataony tia fampianarana hafahafa izay ataony Satana amitahana ny vahoakan'Andriamanitra ity. Zany hoe tafiditra ao anatin'izany dia ijery sika ny hoe inona moa ny hoe fijangajangana zay resahany ty apokalipsy toko 7 ity. Ilay fijangajangana ao de zao fikambanana tsy ara-dalàna izy io, fikambanana tsy ara-dalàna niala tamin'ilay tena ty azy Babilôna ara-paminaniana ka nikambana tamin'ny fanjakana na ery ara-politika hafa. Ity fikambanany fiangonana sy ny fanjakana araka ny voalazany apokalipsy toko 7 ity koa zany dia mitondra amin'ny fametrahana ny mariky ny bibidia. Maneho rafitra ara-pivavahana izay nanodidina ny soratra masina ary nampanjaka ny fampianaran'olombelona i Babilôna tamin'izany fotoana. Ny afatry ny anjely faharoa miaraka amin'ny faminaniana ao amin'ny apokalipsy toko 7 sy ny 8 zany dia maneho amintsika fa ampitolagaga ny zavatra iseho eto amin'ity zao tontolo zao ity. Iombona amin'ny hery ara-politika sy ara-ekonomika ireo fahefana ara-pivavahana manohitra ny Baiboly mba ivondrona ho ray amin'ny vanim-potoanany krizy sy ny loza maneran-tany. Mandefa antso maika ho amin'ny fivavahana farafahakeliny amin'ny sehatra 3 ity afatra ny anjely faharoa ity amin'ity anio ity. Misy afatra 3 lehibe izay ambarany'ity anjely faharoa izay resahana eto ity. Ny afatra voalohany amin'izany de hoe miantso atsika atoky ny Kristy sy ny teniny ity fanambarana ity. Ny fanaovantsika marimaritra iraisana amin'ny fiainantsika manokana de mety hitarika atsika iombona amin'ny Babilôna ary iady anohatra ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fiafarany tantaran'ity tany izay misy atsika ity. Ny afatra faharoa izay ampitany amintsika de zao miantso atsika anana finoana maharitra amin'ny fitsapana koa ity afatra ity. Miantso mafy atsika ny mpaminan'Andriamanitra eto isy tafiotra mafy mahery vaika tsy haitoerina hitranga. Ny fanontaniana mipetraka androany ry hava-malala, ny fanontaniana mipetraka ao atsika piaino izay manaraka izao fandaharana izao de hoe vonona ve isika ifanehatra amin'izany.
tsy voatery iteny akory isika hoe efa madiva hitranga ireo loza amin'ny andro farany. Efa mitranga mihitsy zao akehitriny. Mila ny sabatry ny tompo isika anapaka hatrany amin'ny aty fanahintsika. Ny fitsiriritana, ny faniriana sy ny fakafizana, ny filanofo dia mila esorina izany ry-hava-malà. Ny faniriana, ireo zavatra izay tsy nambolen'Andriamanitra dia mila esorina izany mba tsy ho toetra tsika intsony. Mila miova ireo eritreritra voagetsa ny fisainana osa sy malemy. Tokony ifantoka amin'Andriamanitra ny eritreritra antsika tsirairay. Ary ny afatra fahatelo farany izay ambaran'ity apokalipsy ity dia izao. Ity afatra ity dia miantso asenao mba anasa ny namantsika anana fifandraisana eto kokoa amin'i Jesosy, ary atakatra ny fahamarinana mahakasika ilay ora farany voalaza ao amin'ny apokalipsy. Androany ary ny antso izay atao amiko sy aminao amin'ity anio ity, rehefa andohalika hivavaka isika dia andeha hoentsika mbavaka ireto zavatra telo izay ho tany saina amintsika ireto. Tena hivavaka isika androany, hitondra mbavaka isika. Ny antom-bavaka voalohany izay hoentsika amin'ity anio ity dia hivavaka isika mba hanana fahatakarana tsara sy bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra, ary mba hanana fitiavana lehibe an' Jesosy isika, mba hanana toetsaina tsy manaiky manao marimaritra iraisana izay an'izao tontolo zao. Tadidio ry-hava-malà, fa ny toetsainy marimaritra iraisana dia tsy azon'ny kristianina atao izany, ary hoentsika mbavaka izany mba tsy ao anatsika izany toetsainy marimaritra iraisana izany. Ny antom-bavaka faharoa izay hoentsika amin'ity androany ity dia hoe hivavaka isika mba hanana finoana matanjaka ary hijoro amin'ny fitsapana. Hivavaka isika mba hanana fahasahiana hijoro vavolombelona eo amin'ny manodidina antsika. Fotoana izay anaovantsika fanandramana manokana zany ity androany ity. Ho famarana antsika tanteraka izao fotoana izao ary dia ao amin'ny apokalipsy toko faha-efatra amby folo dia ery amin'ny andiny ny fahavalo. Apokalipsy toko faha-efatra amby folo dia ery amin'ny andiny ny fahavalo dia misy fanambarana izay miresaka amintsika ny amin'ity zavatra izay tokony ataotsika tsirairay avy ity. Ao amin'ny apokalipsy efatra amby folo dia ny andiny ny fahavalo dia izao no lazay. Ary nisy ray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe, rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divainy fahatezerana no ny fijangajangana. Androany ry-hava-malala, hivavaka isika mba tsy ho tafiditra ao anatin'izany marimaritra iraisana izany. Hivavaka isika mba ahatonga atsika ho afa manohitra izany zava-maloto sy afetsena izay ataony Satana izany. Mino androany ho anao izay manaraka ity fandarana ity, mba ho kristianina lehilahy sy vehivavy, ho afaka manohitra izany herin'ny Satana izany ianao ka hivoaka mpandresy ianao, satria manana an' Jesosy izay afaka ampisotro atsika ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'ny sitrapony tenin'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra ray tsara indrindra zay any an-danitro, androany izahay dia niteny taminay ianao fa tsy tokony hanao marimaritra iraisana eto amin'ity zao tontolo zao ity izahay. Mety mbola be dehibe aminay angamba, amin'ny maha-kristianina anay ny mbola tafiditra ao anatin'izany ka tady anaraka ny fanaony Satana izay voalaza ato amin'ity faminaniana ity. Ray malalo, ampio izahay mba hanana fifandraisana aminao ka ho kristianina mahatoky, ho ray aman-dreny mahatoky, ho lehilahy sy vehivavy hanana fifandraisana misimisy kokoa eo anatrehanao. Ray malalo, mangataka ary izahay, ary mino izahay fanekenao ary ho asandratra ao any amin'ny seza fiandrianana izany vavaka izay nataonay teto izany. Koa betsaka tompo ireo antom-bavaka tia ny vahoakanao asandratra izao 10 andro mbavaka izao ane, dia anovozanay hery ary atsapanay ny fanatrehanao eo amin'ny isa tokantrano eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Ray malalo, mino ary izahay fa ianao dia nanandratra
izany vavaka izay tonononay amin'ny anaranao izany. Tononona ny vavaka amin'ny anaran' Jesosy Kristy. Amen.